Ansoanso avy aty am Jaws Band efa akaiky ny faran'le retsy mila miverina amin'Andriamanitra tsirairay avy zany zany mitsy ny fiainana an-tany dia mandalo ihany zay afarana mba saintsaigny any tsy olany alerany ditrantany fa aiza no iafarany ny fahotana nietsy mavonjy mapitikizo mandatsaka andavake reso tsesosy o tompo vamonjy de mahereza mivavake efa lerane zao efa lerane zao efa miandry anao Andriamanitra ray efa lerane zao efa lerane zao anomanana fiainana mandrakizay zany averina iambara aminao ndray zany rehefa ho avy Jesosy Misy fotoana saloveny iove kely ande ny andro ananane lehibe mivaly pity mpandove misy lanitra olovaina ratsizay tilansa izy mana satanane iandro ianana kelikelyany rehefa ho avy Jesosy ny fotoana iavinkesise tena ketsy Diliusa saya para hoasanao ratsizay Anduvaen sa paradi efale efa miandry anao Andriamanitra ray anomanana fiainana mandrakizay efale abako efa sasa miandry Andriamanitra ray lerane zao lera iomananao andovana le fiainana mandrakizay caro ao surgia mipoly amananahary tikariavany eny zay kovariagna mifiainana andavanandro fa izay ty hafatsy avy amy horse perse akory zay efa lera lerane zao efa sasa miandry anao zaragademava anomanana fiainana mandrakizay mandrakizay efa lera lera
ni finuku kati ata utra fayana ni duruku nawanatinya di sarutra hamina ni finuku kati ata utra fayana ni duruku nawanatinya di sarutra ande alti ureraka nieri nao manuana ni farai nao tunko bitarikia matukiau anidina iakatra tunivuru maeri mianjana watumpo kanru sweria wamina amina ni finuku kati ata utra fayana ni duruku nawanatinya di sarutra amina ni finuku kati ata utra fayana ni duruku nawanatinya di sarutra ande alti ureraka nieri nao manuana ni fanai nao tumpo mitarikai matukiau anidina iakatra tunivuru maeri mianjana watumpo kaambu sweria wamina ande alti ureraka nieri nao manuana ni fanai nao tumpo mitarikai matukiau anidina iakatra tunivuru maeri mianjana watumpo kandu sweria wamina ande alti ureraka nieri nao manuana ni fanai nao tumpo mitarikai matukiau anidina iaka
Anu pun kau nak seobada.
Tanisakyu Futuchinyakyu Itsawani Fanarikyu Tukanirikyu Malalatiaku Yanaute Sopamutikyu Sireri tumpunieri ti azuiu ajana Si mi si fecha zavatra Sosini tukikyu Akakiai Sukipiai Nitsarinjida amikyu Fikicha minau zesu Fikiruma fiwe wanchajana Nambalalai nawai Ni marina reja Numena fuva vawa naraku Anawa Mamelani eluku Aruvia minjasia Karasua Da da da
zay intsony tô tsara fio tô ratsy indray fa raha mety ianao zay tsara aloha ifantohana izay lalovanao dia fiainana voko fa namamina mankity mandalo ihany sany masambatra ianao mbola matsiaro mahafinaritra miaraka amin'ny tompo amin'izao takariva zao indrindra hoe efa farana ny herinandro dia faranantsika amin'ny teny fampaherezana mitady fanasitranantsika dia izay mihitsy moa ny loha hevitra androany hoe fanasitranana ndao anantona an' Jesosy tsika izay fa nitondra ny aretintsika rehetra manaiky koa izy mbola hitondra ny aretintsika amin'izao ary izay mbola aretina mety hitranga aminao aza dia efa eo am-pelantanany sahady zany dia ndaontsika hiaraka hivavaka. Sotra tompo raha manana izao fotoana izao izay anatonana anao, ianao ilay Andriamanitra izay be famindram-po, ianao ilay Andriamanitra izay tsy mandahy araka ny tenao hoe izay rehetra manatona tsy mba ho laviko mihitsy dia tonga manatona anao izay Jesosy io, mila anao izay amin'izao alina izao ary dia raisy am-pelantananao ny fiainanay sy ny mombanay amin'izao fotoana izao dia misy ny marary izay mangetahita fanasitranana manatona anao izy ankehitriny aretina hito anatrehanao koa izy ireo dia mangataka aminao izay mba kasika azy ianao kasio izy dia ho sitrana sitrano izy dia ho sitrana amin'ny anaranao Jesosy ary naoka nomezanao indray ny teny ilay teny izay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra.
misaotra tompo. Amen. Saotra ny tompontsika fa efa herinandro zao no nampahafantarana antsika fa amin'ity androany ity misy takarivam-piderana dia misy koa fifampaherezana, fifampizarana mahakasika ny fanasitranana. Izany teny izany dia niraisina ao amin'ny boky ny OCA mpaminany, OCA 7 dia ny 9 tapany A, na izany hoe ny tapany voalohany izany. Fakiko aminaran'i Jesosy izany teny izany hoe raha te hanasitrana ny Israely misy toy izay fa izay aloha izany dia efa ahafantarantsika hoe tonga tamin'ny OCA ny tenin'i Jehova hoe raha te hanasitrana ny Israely izy mihitsy no miresaka hoe misy fepetra takiany Jehova Andriamanitra mahakasika ny fanasitranana. Izay no mahatonga azy miteny hoe raha. Dia dikan'izany zany tsy hoe ny olona rehetra no sitranin' Jehova Andriamanitra na dia tamin'izany fotoana izany aza hoe te hanantona ho sitranin'ny tompo ny olona. Teny faminaniana io ary nisy fotoana aza moa nilazan'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny OCA 5 ny 15 hoe andeha hody any amin'ny fitoerako ao izy mandra-piaikiny ny eliny sy tadiavany tavako fa rehefa azo pahoriana izy dia hitady hafatratra. Matoantsika mitady an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia satria marary isika. Tsy hoe ny marary ny coronavirus fa mety misy aretina hafa mahazo. Ny andro moa izao mangatsika dia mety misy voansery, mety misy koa ao anatin'izany hoe mety marary vavony, mampihetsika ny rhumatisme sy ny goutte. Dia noho ny amin'ny zavatra fitaintainana amin'izao andro sarotra izao, misy ny tsy fandriam-pahalemana dia mety miakatra koa ny tosi-drà fa ninona karazana aretina dia te hametraka fepetra izany Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny fomba hanasitranany anao. Izay no mahatonga azy hoe raha hanasitrana ny Israely ndonge antsika mba handray sary an-tsaina ny fomba fanasitranana ara-nofo aloha. Rehefa marary tsika dia mila makany amin'ny dokotera. Dia rehefa tonga amin'ny dokotera ianao dia tsy ho azony fotsiny hoe inona ny marary ianao raha tsy miresaka aloha ianao. Eny fa na dia ataontsika hoe zazakely azy, ankizy mety hoe zaza vao mbola trotrony dia tsy maintsy ny ray aman-dreny no miresaka hoe tsy matory izy, mitomany foana izy, miolakolana izy, dia eritreretina izany hoe misy zavatra mahazo azy izany. Ny dokotera manam-pahaizana azy sady ny anarany raha teo izany raha vao tantaraina fotsiny soritra aretina dia misy ny dokotera tonga dia efa mahafantatra hoe ay izao izany fanafody zaza izany, izao izany marary azy. Fa misy ny dokotera sasany izay tsy mety milaza mihitsy hoe inona ny aretina mahazo anao raha tsy mandalo fitiliana maro isan-karazany ianao manomboka amin'ny analizy ao koa ny amin'ireny izany no ahafantarana hoe inona no aretina. Mety atao radio ianao, mety tonga hatrany amin'ny scanner mihitsy azy. Fa raha ohatra na manokana izao rehefa misy zavatra tsy azo azy satria nofo ianao dia mety marary dia zavatra tena tsy tiako indrindra izany hoe atao analizy. Inona ny antony? Dia satria avy hatrany dia mieritreritra ianao hoe ho hita daholo ny karazana aretina. Tonga dia avoakany eo daholo hoe be siramamy loatra na be menaka loatra na hoe be sira loatra ny any anatina hoany. Misy miakatra daholo ny zavatra izay tsy tokony hiakatra. Izany hoe tsy ara-dalàna izany ny zava-misy ao anatin'ny toe-tenanao ao. Dia ny manahirana amin'iny sady mahakamo tele hoe marary n'izao tany saina daholo. Dia hihinana fanafody karazany firy izany ianao rehefa entiny eo anatrehan'ny dokotera izany. Fa tia tenin'Andriamanitra androany ity koa raha hanantona hivavaka ianao ka hoe ametraka ny aretinao am-pelantanan'i Jesosy dia tsisy afa amin'izany mihitsy. Mila jereny ny dokotera, mila fantariny ary ho avoakany amintsika ny antony makarary antsika. Androany
dia toizatsika ilay vaky teny hoe raha tehana sitrana ny Israely aho izy dia miseho ny eloko Efraim sy ny faratsiany Samaria, miseho ny eloko sy ny faratsiany. Dia mangataka anao mba amaky ny toko iray manontolo fa ao anatin'izay inona ny zavatra ho asehon'Andriamanitra amin'ny loto sy ny faratsiana ka mahatonga ny aretina izay mahazo atsika. Misy andininy vitsivitsy tsongaiko mba ho atsika rehetra, dia manomboka amin'ny andininy 7 ka hatrany amin'ny andininy 15. Voalohany dia ny faratsiana sy ny eloka dia ny mampifaly ozy ny mpitondra, mampifaly ny mpanjaka. Izany hoe manao izay afa-po ny mpitondra fanjakana ianao zany, dia rehefa te hampifaly ny mpitondra dia be dia be ny zavatra mety mandeha ao anatin'izay amin'ny raharaham-pirenena. Mety misy ny fanindraindrana ny mpitondra na koa hoe fanomezana fafapo azy, ny dera azy, izany zany anisany. Reny nefa ny mety hitentsika ko maninona mora mba indraindrainy izy na hoe derainy izy fa mahavita zavatra, fa ny olana amin'Andriamanitra dia satria laingana ankamaroany lazaina ho an'ny fanandratana ny mpanjaka. Mba te hahazo zavatra sy te hilasitraka ny fotsiny ianao dia tantara zavatra lainga indraindray. Hitan'Andriamanitra zany eo amin'ny andininy 7. Dia ny andininy 4 koa isan'ny zavatra mankarary avoakan'ny Hosea mpaminany lazain'i Jehovahandriamanitra aminy dia ny hoe maka vadin'olona, izany hoe isan'ny mankarary ny olombelona dia ny fitsangatsangana mazava ho azy. Matoa ianao maka vadin'olona dia tsy ampy ianao zany ny vadinao an-tranonao dia mampiaraka ianao zany, mazava be zany. Ankoatran'izay koa ny 7 dia ny manafanatena amin'ny divay. Izao moa ny andro mangatsika dia mila n'le mafanafana daholo ny olona, dia tsy hoe ny divay fotsiny fa nantoaka. Nefa dia fantatsika tsara fa ny Galatiana 5:1 ny andininy 1:20 dia anisan'ny mahavery ny olona dia ny fimamoana. Ka rehefa mamy ianao adinao hoe kelikely tokony ho ampy sisa azy, fa mihoatra no sotroina dia fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra koa zany. Ny 4 koa ny andininy 7 dia rehefa marary hoy ny voalazan'ny teny ato hoe lasa tsy miantso aho izy rehetra. Rehefa mamay izay ny toetra raha, lasa tonga dia mitady olona aloha ianao voalohany indrindra anampy anao. Dia izay ilay mahatonga an'Andriamanitra tsy miaino antsika na dia mangetahita teo ho vonjen'Andriamanitra azy isika. Ny zavatra 5 amin'ny andininy 7 koa izay nitsongaina eto dia voalaza hoe lan'ny vahiny ny heriny. Izany hoe fotoana nararotan'ny vahiny hikasika ny fananan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Dia tsy hoe ny olona ihany no marary fa na ny firenena koa aza dia marary zany, mila sitrana, mila fanasitranana. Ny andininy 10 zavatra 9 mankarary ny olona izay mampiombo ny aretina dia tonga dia mazava be eto hoe ny avinavina. Ny avinavina Israely izy dia vavolombelona manameloka azy. Ka ninina zany avinavi-panahy na avinavina tsy te halala ninina fotsiny atory zavatra ianao nefa tsy mety mandray dia indrindra moa zany hoe ny avinavina tsy miverina amin'ny Jehova. Izany zany mitondra ny aretina. Ny andininy 11 koa amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao, zavatra iaina, ny stress, ny olana dia lasa marary saina ny olona, lasa adaladala hoy ny voalaza ny andininy 12, lasa tsy mana-tsaina, tsy mieritreritra intsony fa ohatry ny entin'ny fiainana fotsiny amin'izao hoe izay fandehany ihany dia fandehany. Andininy 13 dia ilazany koa hoe ny olona lasa mandositra an'Andriamanitra dia lasa mihodina, tsy manatrika an'Andriamanitra zany fa
miodina tsy te hijery tsony izany hoe fiangonana, tsy te halala tsony izany hoe vavaka. Ary amin'ny fotoana mampangatsiaka amin'ny finoana tahaka an'izao satria maro ny zavatra mitranga dia ohatry ny adiany daholo izany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Fa ny olona rehetra manao daholo ko maninona moa izany no anao izay tsara dia lasa mangalatra, lasa mifamono sy ny sisa ary ny andininy faha-efatra amby folo dia izay no mahatonga antsika tsy mitaraina amin'Andriamanitra fa mitady Andriamanitra hafa izay hivavahana. Ary ny farany andininy fahadimy amby folo dia ny hoe lasa misaindratsy an'Andriamanitra, izany hoe eritreretintsika fa tsy mahavita inona intsony izany Andriamanitra izany, tsy ilaina intsony izany Andriamanitra izany no mahatonga ny aretina. Ka raha te hanasitrana ny Tompo, raisy tsirairangy ireo andinin-tsoratra masina ireo 1:10 no nitsingaina tamintsika teo. Izay ilay nilazaiko hoe andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy amby folo dia dinio ny tenanao hoe iza amin'ireo ilay fahotana, iza amin'ireo ilay eloka izay mahatonga ny aretina misy. Ary raha ohatra ka raisitsika amin'ny ankapobeny fotsiny hoe ho an'ny firenena dia izy rehetra ireo hita eto amin'ny firenentsika daholo. Fa raha raisina amin'ny hoe tsirairay na ny olona nitsitokatokana dia mety hoe iray na roa na telo no hita ao amin'ny olona anankiray. Dia ireny aretina rehetra ireny izany no tian'Andriamanitra mba hialantsika. Pisi-pisi amte hanangku
Natao kaisay nuikinisanaw hatitra hatrany Rafina Ni Rafina For you feel misy vahaolana zany ho amin'ny fanasitranana dia ambaran'ny tompo hoe tsy mihodina amin'Andriamanitra ianao fa manatrika azy. Mila mitaraina aminy koa ianao verina amin'Andriamanitra dia indrindra mianatra amin'Andriamanitra. Izany vahaolana rehetrarehetra zany dia amin'ny tapany farany amin'ity toko fafito ity ny 7:12 ka hatramin'ny 9:10 no ahitantsika an'izay. Karaha nilazitsika teo hoe isan'ny mankarary ny ilainga dia raha te ho sitrana ianao zany dia mila manapa-kevitra hoe manomboka izao dia ilaza ny marina ary indrindra tsy sain-dratsy mahakasika an'Andriamanitra fa aloha midera azy marina. Inona avy ny asa efa nataony teo amin'ny fiainanao, inona avy ny zavatra efa hitanao hoe tsara nataony dia aza mandainga mihitsy mody manao tsika manko indray aleloia tsara ny tompo efa fahazarana fotsiny ny miteny an'izany fa tena ataovy mivokatra any amin'ny aty fanahinao mihitsy ny fideranao an'Andriamanitra. Aza manaraka fotsiny fomba fanaon'ny olona na miteny eo amin'ny ankavananao na ny ankavianao hoe izao ny tokony atao dia hiteny ianao nefa tsy ao am-ponao akory izay ilay fideran'izay hoe ndre tsara ny fitiavan'i Jesosy. Tena mamindra fo sy miantra ny tompo, tena maharo-po sady be famindram-po izy. Zany ange fiderana daholo dia na marary ianao zany eo am-pandriana dia saintsainy ny zavatra nataony ho anao dia raha ho amin'ny vavanao izy asan-drato ny Andriamanitra ao. Izay tena marina ao am-ponao mihitsy marina ao an-tsainao, marina amin'ny fanahinao zany ambara dia ho hitanao fa tsara ny tompo. Mety hitentsika hoe izany fotsiny ve dia ahasitrana miteny ohatr'izany ve tsy mandainga mitodika amin'Andriamanitra tena mitaraina marina. Iesako milaza aminao fa tena mahasitrana izany. Tadio ny tantarany namana boka nisy ankizy vavikely anankiray izany hoe mpanampy andry zareo tao mety mpikarakara sakafo, mpanadio trano, hirakiraka. Fa rehefa niteny izy hoe misy lehilahin'Andriamanitra eto amin'ny Israely afaka tononao raha te ho sitrana amin'ny apokanao ianao. Dia nisalasala teo izany namana satria nasaina n'andro impito tany amin'ny on'ny Jordana. Dia nefa tao anatin'izay hozy ilay ankizy vavy hoe raha zavatra hafa raha nitenenina taminao ve dia tsy nataonao. Tsisy hafa amin'izany koa tsika androany. Raha zavatra hafa raha toriny olona hoe izao atao fa izao mety ataovy amin'ity hony. Ohatra zany izao hoe maheno zavatra be dia be tsika mahakasika amin'ity aretina mandringana
malaza i maneran-tany ty hoe mila manao evoka hony dia atao an'izao hony vitatsika daholo izany rehefa ny olona no miteny fa maika fa Andriamanitra no manoro zavatra anao raha zavatra raiky amby folo no isan'ny mankarary antsika ny fahotana sy ny fahadisoana Andriamanitra nefa mameva olana tsy be dia be fa zavatra enina fotsiny nangatany taminao hoe manatrika azy ianao dia miverina eo aminy ianao dia mitaraina aminy ianao mianatra ianao dia milaza ny marina ary koa midera azy izay dia ampy andramange andrama fa mpanao salamy dia niteny hoe andrama ka izaho fa tsy zara Jehova noho izany hitarika antsika amin'ny fiderana androany hitarika antsika amin'ny fiankohofana ny hira sy ny vavaka dia ndao mba hiaraka aminay amin'ity an'ity fa tena hitonanao izay hoe ndao hanatrika an'Andriamanitra ndao hitaraina aminy dia derao izy fa vitanao tonga ho azy ny fanasitrana ao aminao tsy mitaky zavatra betsaka izy izany akory tsy midika hoe ajanona amin'ny fanafody tsy izay fa tena mihoatra lavitra noho izay fanafody atao ny herin'izany vavaka ho asandratsika androany izany noho izany azakivy fa mbola eo Jesosy izy ny efa nanaiky nitondra ny aretintsika rehetra tamin'ny androny Osea mbola tsy hita hoe aiza Jesosy an'olo tena ho atsika izy ka hitondra n'izany aretintsika izany fa amin'izao efa vitan'i Jesosy izay fanoloran-teny izay dia nidikaboka taminy nanasitranana antsika aireza ary toko vavakisika Jesosy io sotranao izay fa raha tsy tonga teto an-tany ianao dia tsy tsapanay hoe misy manaiky hitondra ny aretinay misy manaiky hivesatra ny fahotanay ary noho izany finoanay fa eto ianao afaka manatona ny marary tsirairay ianao dia matoky izay Jesosy fa izay tena mino amin'ny fony ho tanteraka amin'ny fahamarinany teninao hoe ho sitrana izy Jesosy io apetraka eo aminao ary izany teny izany fa ianao tena te hanasitrana ianao tena tia hanafaka ary ianao te hamonjy no izany tanterao ny asanao Jesosy amin'ireo rehetra izay maniry ianao sy mangetahetanao dia hivavakintsika Jesosy hiasa ianao tompo ary iseho ny voninahitra sotra tompo amen. Alleluia. Tonga fotoana izay hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao dia tiako ianao hifantoka tiako ianao tena hanokatra ny fo amam-pananao hiaina ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misy zavatra sarotra na ho asarotsitsika fa atao fotoana hoe eo akaikinao Andriamanitra mifoana ozy izy dia tsy voatery izay hita maso tsy fanehoana izay hita maso fa fanekenao amponao hoe misy Andriamanitra dia ekeo amponao Andriamanitra eo akaikinao izy amin'izao fotoana izao eo akaikinao Jesosy amin'izao fotoana izao dia raiso amponoana izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Ndreto izahay Jesosy araka hidera aminao amin'izao fotoana izao hideranao izay satria ianao ilay mpanjaka amin'ny voninahitra midina amin'ny rahona lanitra ianao toy misy hafa manodidina anao ka izany mahatonga anay tompo androany velom-pankasitrahana noho ny amin'ny fitiavanao anay tsy takatry ny sainay ny fitiavanao satria nafonao ny ainao ho anay ka amin'izao fotoana izao ianao tonga any an-danitra dia rehetzay Jesosy hideranao amin'ny fonay manontolo amin'ny sainay sy ny fitiavanay tompo raiso amin'ny fiderana tongotray. Alleluia. Raiso ny toeranao Jesosy midira amin'ny fonony olona tsara avy izay mijery amin'izao fotoana izao naiza naiza toerana misy azy dia minao fa eo ianao eo ilay afo-pananao ilay afo-pitiavanao. Amen. Tanjaka ambony nahitra
na dia mangina ara ny olona rehetra manodidina anao fa ianao kosa afaka midera azy mbola manana feo ianao tsy nataony tompomony ianao mbola manana sopony ianao afaka mandreny teniny mbola manana maso ianao afaka mijery mbola manana connexion ianao afaka midera anto fa misy ihany olona maniry an'izany mafy dia mafy fa tsy mba manana izy fa ianao androany atao feno fankasitrahana ny tompony fonao satria manana an'izany fahafahan'izany ianao hidera azy na dia mety hoe be dia be ary ny zavatra mety manahirana ny sainao amin'izao fotoan'izao dia rehefa midery ianao dia ho hitanao fa maivana ny fonao ho maivana izay rehetrarehetra ayahinao rehetra satria ny tompo dia mitoetra eo ambony ny fiderana ary izy dia akaiky ny fony izay rehetra mitady azy izy amen.
simultané zany hoe amin'ny fotoana mitovy mihitsy tsika no miaravavaka amin'izao fotoana izao dia ataovy amin'ny faritry ny fonao ny tananao dia teneny tompo hoe afoko anao ny haiko Jesosy afoko daholo afoizoan'i Jesosy za rehetrarehetra zany. Mantualika aminao fokio daholo alay voa oentoehoanilanao fa miandrandranao velumi ni fanaiku fasoavanao famangetaita ni tanaku mitsuru aiku faitanao mitenena miku afukio ni aiku fate alalanao afukio ni aiku
Ankehitriny izay tompo dia mbola manao ny mivavaka izay ataonay amin'ny anaranao ilay Andriamanitra masina, Andriamanitra be famindrapo. Mivavaka santatray tompo dia tsy misy afa-tsy ny anakinanay amin'ny alalan'ny teninao. Ianao no miteny fa mpamaro soa izay mazoto mitady anao ianao. Ankehitriny dia misy fianakaviana izay mangataka vavaka ho amin'ny konany manontolo mba tena lamany fahasoavanao ny fiainan'i Jesosy. Matoa izy mangataka vavaka tahaka an'izany, izany fa mahatoky anao izy fa hiasa mahery amin'ny ankonany manontolo. Dia tena efa novaliana ho vavaka sahady ankehitriny satria maharitra mazoto mitady anao amin'ny lalan'ny teninao. Jesosy io, Andriamanitra tsy mba mandainga ianao ary hatramin'izay 2 taona mahery lasa izay dia mbola mitoetra mandrakariva hatramin'izao ny fahamarinan'ny teninao. Ka ho an'izay rehetra niny dia nahamarinao satria hoe ianao hoe ny fivavakana marina dia mahery indrindra. Hamarino ary tompo ny fivavaka izany mpamampanao izany satria izy matoa nangataka vavaka dia matoky mino fa hamaly vavaka ianao ary dia hijoro vavolombelonao izany olona izany Jesosy ary hatoky ianao amin'ny fiainany manontolo indrindra amin'izao fotoan'izao Jesosy dia hivavahana manontolo ny ankonan'izany mpanomponao izany izay nangataka tamin'ny anaranao mbola hamaly fahasoavanao ary rehefa voafianao izy dia ho sahijoro vavolombelonao aminjeny tsy ny firenena ihany fa izao tontolo izao mihitsy satria tsy misy na dia iray ary tiana ho very ary dia ho vavolombelonao tokoa izany ankonan'izany Jesosy ka hamarino ny teninao amin'ny anaranao Jesosy io. Amen.
be fandaharanao mifonao trandray adiko e ampiayanao ka sytony tamy voalohany ao fa sokafako anao mifo teo antongotrao teitoetreo amin'ny fanatrehanao iza fotona masina izao no tiako itoerana tsy hoe iangavitai tsy voatery hanome izano ahianao mihoatra nozay tokony hoay fianao miriko ianao miriko ianao ire ianao ire tsy mira hafa ianao miriko ianao ire ianao ire tsy mira hafa ianao miriko ianao ire ianao ire tsy mira hafa ianao miriko ianao ire ianao ire tsy mira hafa ianao miriko ianao miriko ianao ire ianao ire tsy mira hafa ianao miriko ianao ire topo ianao ire tsy mira hafa ianao topo ianao miriko ianao ire ianao ire tsy mira hafa ianao miriko topo topo tongana tua mikana Tsy mila hafa ianao miriko ianao ire ianao ire Tsy mila ianao miriko ianao ire ianao ire tsy mira hafa ianao mirinay am'izao fotoan'izao tonga mampony ora tsara ihany am'izao fotoan'izao zay mila mifanasitrana zay mila nienao zay mila mifahasoavanao zay mila manangananao dia tongava mihitsy ianao jesosy am'izao fotoan'izao ataovy mioripaka ho amin'ny finoana aminao aza velangatsika ny finoany jesosy a fa velao hiakatra izany finoany zany aza vela horevireve satana am'izao aretin'izao zahay jesosy a aza vela viliviliny satana ny finoany ay faoko zay rentsoiro aminao eny tokoa jesosy tsy mila tsy voatery hanome be deaibe ho anay ianao jesosy fa zay tokony ho anay ihany jesosy omena anay zay tokony ho anay ihany omena anay am'izao fotoan'izao jesosy satria fantatrao zay mahasoa anay ndraindray zay variana ndraindray zay mierikerika tompo fa ankehitriny tompo mifono zany foko no miasalo mifona ra ira afano izaiko ka sy tony tany voalohany
fasukafakuanao ny fo mifunda sabe funda haranao mifunda janjayatiko e ampiayanao kasiutunitao voalohanyao fasukafakuanao ny fo Sayao simbahari nandeampo janumasina fanitenina de ampianume finunate ambunija Semua waktu
jesosy fa tena mandalo fahasahirana zay surtout amin'ny resaka fianarana dia fahavolana mazy jesosy tsy mianatra tsy hita hoe ahoana dia zay nefa mety manana projet koa jesosy hoe te hanao fianarana mandavina hoe te hianatra itiany te hanao mba nanavamira tsara kokoa jesosy amaolombelona anay nefa jesosy fona aminao zay satria toy zay jesosy misy ny fianarana mianatra zay teo aloha tamin'izao mbola tsisy arety amin'izao kanefa betsaka ny amin'ny tanora dia ka mianatra betsaka no migitrika betsaka no manao zany atsiramba betsaka raha makany écolage ndray aman-dreny ahafahana mividy zavatra avy be dia be jesosy ny fahotana tanora mamela jesosy elika tena mangataka jesosy tena fona aminao jesosy no mianao zany tsapanay ankehitriny fa tena mamy jesosy zany atao mianatra jesosy ataony tsintsiny zany taloha fa tena fona aminao zay jesosy zay rehetra manana projet misy ao jesosy mangataka mangataka nao amin'ny sujet de prière mba hianatra miandavy dia nao jesosy inga hoe mba mamela jesosy ny kay jesosy zay rehetrarehetra jesosy satria mba fandrinay jesosy mba hay manana avenira tsara tena mety ianao jesosy rehefa sitrakao zany jesosy rehefa tena sitraponao dia ninona nasakana raboly jesosy nasakana ninona jesosy sakana tsisy asakana rehefa sitraponao zay jesosy ka mangataka aminao zay jesosy mamelany elikay okenao mba hitatana amin'ny fiainanay ary zay rehetra tokony amin'ny fiainanay zay rehetra sitraponao jesosy ao ka zay amin'ny tanteraka sotra tompo amen. Oh
masina masina ianao ry tompo feno voninay hitra ny tany rehetra ny firenena rehetra matoky anao terasiaja zava-minay ny tavanao mba ho fantatray faetianao nyamyandanitray fidera fa tsara miandrimanitsika zao retry zao masina masina ianao ry tompo feno voninay hitra ny tany rehetra ny firenena rehetra matoky anao terasiaja zava-minay ny tavanao mba ho fantatray faetianao na miandanitray fidera fa tsara miandrimanitsika zao retry zao zao retry zao halleluja hoanao vantsaka Jesu tolva Jesu anao ny fidera zava-minay ny tavanao mba ho fantatray faetianao nyamyandanitray fidera fa tsara miandrimanitsika zao retry zao so
izay simba sy izay rava natsangany no ny famindrampo na de mahantra de novontsena nafana fasoavanao tomamiery namontsena ilay mahantra taloha ve fahitindray nalany fatsambako ka de mahitana mahity ilay fity eo e masona nakokamina zay rava teo ny falemeko tenetinao no maninao ay ireo are resuite foko pao ampesainao zao rehetr'izao ahitanao ato anatiko fasoavanao tomamiery namontsena ilay mahantra taloha ve fahitindray nalany fatsambako ka de mahitana mahity ilay fity eo e masona nakokamina zay rava teo Arak'isika fetitsika amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao ireo rehetra izay ao anatin'ity confinement ity dia mety misy fiemorana, fangatsiahana ny finoana, ao koa izay rehetra mahatsapa hoe voageja manodidina tsy mety tafavoaka mihitsy na amin'ny lafiny ara-pahasalamana afaka ny eo dia tonga ny eo afaka ny eo dia tonga ny eo ohatrany koa ny problemanao rehetrarehetra fa ninona dia andaontsika hitady an'ny tompo andaontsika hiverina amin'Andriamanitra andaontsika metraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra fa ny eo aminy azo antoka afaka isika rehetra tompo androany izay mampianarina hoe ianao raha nasitrana dia mila fantarinay aloha ny karazana fahotana sy faharatsiana rehetra tompo ary amin'ny fiainanay ara-panahy Jesosy dia maro rehetra izay miemotra mieritreritra hoe vakansa koa ny fiainam-panahy dia manao izay karazana dalàna rehetra kanefa Jesosy amin'izao fotoana izao teo afaka izay teo sitran'izay dia anana fiainam-baovao izay Jesosy ary tsisy afaka mihitsy ny hanadio anay afa-tsy ianao rery ihany izany no angatahany aminao tompo fa raha ifandahatra aminao izay dia hita eto fa ratsy izay fa raha miteny aminao koa izay androany hoe mamindra fo aminay dia vonjeo izahay dia matoky mihitsy a Jesosy
fa mamarinonao ny teninao hoe avia rehefa ndahatra isika fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsiko tahaka ny ra-panala ary na dia mangatrakatra tahaka ny sily azy dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Tompo, tsy misy savony afaka mahasasan'izany eloka izany, tsy misy zavatra mety hoe analan'ny fahotana rehetra fa tsy ny rano ihany Jesosy. Diovy ny mpanomponao izay nangataka vavaka, fa ao ny aretina izay miverimberina, ao ny aretina rehefa afaka ny anankiray dia tonga koa ny anankiray, na ny aretina izay nataony Satana angejananay Tompo dia vao izany rehetrarehetra izany. Ny aretina izay nataonao hananarana anay dia aoka mba ho voarainay ny anatrao Tompo. Mangataka aminao izay ho an'ireo rehetra koa izay mahatsiaro hoe tsy mahita lalan-kombana intsony ary indrindraindrindra tsy fantantsony hoe hatraiza ny finoany, hoe ampy ve ny finoany ahitany ny voninahitra ao. Fa androany na dia kely aza ozy ianao, na dia kely oatra ny voatsinampy aza dia fa ampy afindra tendrombohatra izany. Koa izay rehetra sakany eo amin'ny fiainanay dia ravaonao izany Jesosy. Fahotanay ny manakana ny sotso ho azonay ozy ianao no izany atsory amin'izay ny tananao, fa izay dia ahita ny tananao hitsotra mihitsy anay. Izay Jesosy dia ahita mihitsy ny hoe tsapanay mihitsy ny hoe niainy vavaka ianao, fa mba tsy hoe mivavaka izay dia tsy fantatra na nenona na tsy nenonao, fa androany fantatray fa miaino ianao Jesosy ary aminonjy ianao. Dia mba ataovy tahaka ny Daniely izay Tompo, an'irao anjely izay hiteny aminay hoe hatramin'ny andro nampiasanao ny fonao hitady ady indro avy ankehitriny. Avy Jesosy io, ento ny valim-pitia, ento ny valim-bavaka, ento ny fanasitranana ho any amin'ny tokantrano, ho any amin'ny isam-batan'olona. Zarao izany fahasoavanao izany mba hahafanay miteny hoe fahasoavanao ny nato izao. Misotranao sahady izay Tompo ankehitriny dia misy matoky izay fa ny fanasitrananao dia tsy ho an'ny tenanay ihany fa ho azao tontolo izao, satria izay rehetra mino ianao no vonjena, ka dia izay rehetra mino androany dia handray famonjena avy aminay. Misotra Jesosy, raisoarany sodrany izay tonona amin'ny anaran'ny Tompo fa Andriamanitra dia ho Andriamanitra ny isam-pianakaviana izy, ary Andriamanitra izay feno hery sy fahefana no mandray ianao ankehitriny ka miteny aminao hoe zanako ianao. Dia izaho ombanao ho tanteraka amintsika izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Antsoantso avy aty amin'ny Jaws Band efa akaiky ny faran'le retsy mila miverina amin'Andriamanitra tsika tsirairay avy zany zany mihitsy ny fiainana an-tany dia mandalo ihany zay afarana mba saintsainy any tsy olany alerany ditrantany fa aiza no iafarany ny fahotana lietsy mavonjy mapitikizo mandatsaka andavake raiso Jesosy o tompo mpamonjy